Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra isika. Amin'ity marain'ity misaotra an'Andriamanitra isika fa lehibe ny fahasoavany ary matombo ho eto dia noho ny fitiavany hatrany izany. Alohan'ny hiderantsika ny hamofonainany io dia hivavaka isika. Ianay tsara andrezan-danitra tolotra ianao ny deran'ny laza ny ata sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomena izao tombontsoa lehibe izao indray. Ahafahanay mandray ny tenay, irinao tompo mba hiasanao fiainanay. Ka tsy handalo fotsiny ihany nefa mba hijanona sy hahatonga anay handroso bebe kokoa ny fanarahana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe manan-kery mihezinezina ny fiderana. Alaina amin'ny Malaki 3:3-10 manao hoe ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy resaka tamin'ny namany avy ary Jehovah niaino ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana an'izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Amen. Omenan'ny kristianina ny fifaliana amin'ny fandraisana ny taratra ny fahazavana mandrakizay avy eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahitra ary ny fampitanany taratra ireny eo amin'ny lalany sy eo amin'ny lalan'ireo mifandray aminy koa. Amin'ny fanaovana teny feno fanantenana sy fampahirezana no hanampiany an'ireo manodidina azy ho tsaratsara kokoa sy hanandratana azy ary hampitodiany azy ho eo amin'ny lanitra sy ny voninahitra. Amin'izany koa no hitarihany azy ireo hikatsaka ny lanitra mihoatra noho ny zavatry ny tany dia ilay lova tsy mety lo sy harena tsy mety simba. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo ny apôstôly Paoly. Na iza no alehantsika dia tokony hitondra rivo-piainana fifaliana sy fanantenana kristianina isika. Amin'izany no ahitan'ireo tsy kristianina fa manintona ny fivavahana ataontsika. Izany hoe tsy tokony ho hita eny amintsika izany hoe arakaraka ny toerana misy atsika no ahitana rivo-piainana mampatezitra, rivo-piainana mikorotana, rivo-piainana mahakivy, fa tokony fanohitra an'izany ny fahitana anao dia olona mpitondra fifaliana, olona mpitondra fanantenana, olona mpitondra fikirizana, olona mpitondra vahaolana amin'ny maha-kristianina antsika dia anarina isika tsy hahafoy ny fiaraha-mivavaka mba ho famelombelomana antsika ary hizara ny fampahirezana izay noraisintsika avy amin'izany. Aoka asehontsika amin'ny endrika sy ny toetrantsika ary ny tenintsika sy ny fombantsika fa tsara, tena tsara ny manompan'Andriamanitra. Amin'izany no hitorintsika fa tsy misy tsiny ny lalan'i Jehovah mamelombelona ny fanahy. Tokony ho fotoana isian'ny fifanampiana, tokony ho fotoana isian'ny fifampahirezana, ny fotoam-bavaka sy ny fivoriana ataontsika. Fomba anankiray tsara indrindra ahafahana manao an'izany ny fananana fanandramana vaovao isan'andro mikasika ny zava-panahy. Raha misaintsaina sy miresaka bebe kokoa momba an'i Jesosy isika fa tsy momba ny tenantsika dia tokony hahatsapa bebe kokoa ny fanatrehany. Raha mitoetra ho aminy isika dia ho feno fiadanana sy finoana ary herim-po ary hanana fanandramana tsara ho zaraina isika rehefa manatrika ny fivoriam-bavaka. Mahazahoan'ny hafa ihany koa famelombelomana avy amin'ny fijoroana vavolombelona ataontsika. Izao tsarovy amin'ity an'ity ireny teny mideran'ny voninahitra ny fahasoavany ireny rehefa tohanan'ny fiainana tahaka an'izay nenan'i Kristy dia tena manana hery tsy haitohaina izay miasa ho famonjem-panahy. Amen. Toa malala ao misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izany tenao izany indray ireny tokoa ny fiainanay ahatonga rivo-piainana mahafaly ny hafa, ahatonga ny hafa hitombo fanantenana ihany koa sy ahatonga azy ho voasintona ny amin'ny fivavahana sy ny fahamarinana izay toriana. Aokany ho izahay ho fitaovana mahatoky ho famitana ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salam
a